Faly mandroso any anatin'ny tokantranontsika amin'ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetra amin'izao fotoana izao ny mpanompon'ny tompo avy amin'ny fiangonana kristianina mandrovalanitra mpianatra antsika sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izao vaninandro iainantsika izao aminareo ny fiadanana mandrakariva sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo zanany ilay tokany. Atombokantsika mivavaka ty fotoana ity misaotra betsaka anao tompo ny fitiavana sy ny famindram-po lehibe izay avy aminao. Mbola nanome ty fotoana ity ianao ahafahako mampianatra ny teninao sy ny sitraponao andraisan'ny olona fiarovana sy fiainana mandrakizay ary mba hanafahana azy ao anatin'ny fatotra. Mitenena araky ny fombanao fa manaiky ho ampiasainao ny mpanomponao misaotra Jesosy. Amen. Ia, amin'ity takariva anio ity isika dia somary anatra ny makasika ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona indrindraindrindra amin'izao vaninandro izao. Ny fiangonana moa kristianina mandovalanitra dia manasa vavaka lehibe ny sabotsy rapitso zany izay vavaka anamafisana ny tombo-kasehan'Andriamanitra iarovana antsika manoloana ny izao loza be dehibe eto ambonin'ny tany izao toy ny valana aretina maro samihafa. Zany hoe fotoana fitodiana amin'Andriamanitra zany izao andraisantsika indray fiainana vaovao. Ka atombokantsika ato anatin'ny vaky ny tenin'ny soratra masina zany ny fampianarana bokin'ny Apokalipsy no raisitsika. Apokalipsy toko fafito dia ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko fafito andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny manao hoe ny niarovana ny Israely marina mba tsy hosomban'ny loza ho avy sy ny fahasambarany tonga any an-danitra ka afaka amin'ny fahoriana lehibe. Ary rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazatany efatra niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tamin'ny fiposahan'ny masoandro nanana ny fanombohaka sehan'Andriamanitra velona ary izay niantso ny anjely efatra izay navela animba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisy tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika ary nareny isany voaisy tombo-kase efatra arivo amby efatra alina amby rahetsy no voaisy tombo-kase tamin'ny firenena zanak'Israely rehetra. Amen. Io zany no afatra zay hoentiko ampita amintsika tsirairay avy androany izay inoko hoe hitondra famonjena sy torolalana mazava ao amin'ny fiainantsika. Zao vaninandro zao ry havana dia anisan'ny vaninandro maoro tokoa ary hipoirana zao karazana problème olana loza savorivory be dia be ary verevitra ny akamaroan'ny olona satria mitranga daholo ny karazany zavatra mampahory amin'izao. Zany hoe tena maneho tokoa ry havana fa vaninandro farany zao ary vaninandro fiomanana amin'ny tontolo ara-panahy ny amonjen'ny tompo antsika eny amin'ny rahoalanitra. Zany hoe eny zany ny rendez-vous fotoana ihany koa nefa mbola ahafahana miazakazaka amin'ny fampona manamafy ny tombo-kase izay efa azonao tamin'ny fampona nandritry ny elabe. Horesahako moa io resaka tombo-kase io satria efa programan'Andriamanitra mihitsy ny amonjy ianao izay mahita anao amin'izao fotoana izao. Efa programan'Andriamanitra ny amonjy ianareo menakafy. Be dia be tsika no verevitra tokoa manoloana ny hoe aretina maro isan-karazany ary le aretina mahagaga azy ohatran'ny akamaroany tsy dia sitrana comprimé intsony na fanafody amin'ny dokotera fa resaka hevoka sy ny tariny no mahasitrana azy. Zany hoe miverina amina fanafody naturel mihitsy zany satria miova daholo ny karazana
toetrandro am'izao miovaova ny toetrandro a de lasa miteraka aretina ho amin'ny vatan'ny olombelona ny olona ihany koa mihamarefo satria be de be reo karazana sakafo a azo avy amina produit chimique zay anisany a lasa mamely le anticorps anatin'ny vatan'ny olona de lasa kely le hery fiarovana de lasa mora andairana aretina ny olona marefo zany fragile be ny toe-batan'ny olona zay tena mila diniatsika satria voalazan'ny tenin'ny faminaniana ao amin'ny baiboly fa any aparany a zany hoe am'izao andriainatsika zao de isy fahahoriana ny firene samihafa amin'ny fahaverizan-kevitra omby baiboly ozy jesosy eo amin'ny Matthieu 24 raha hoe horeraka ho ny fon'ny olona noho ny findrondrona ny ranobe sy ny fiandrasana ny zavatra zay hitranga verevitra ny olona tsy mavaolana tsony ny zavatra atao rehetra de tsy mety fa maninona ny baiboly eto de miresaka fa misy loza avany an-danitra izay ampidinina Andriamanitra ilay loza amelezana ny mponina eto ambonin'ny tany zany hoe amelezan'Andriamanitra ny olona eto ambonin'ny tany zay tsy misy ny tombo-kase an'Andriamanitra efa nahazo ny tombo-kase ve anao sa mbola tsy mahazo azavaiko moa io avy eo fa somary resahako ely te boky ny apokalypsy 7 ty manao hoe ny arovana ny Israely marina ozy izy mba tsy hosomban'ny loza ho avy sy ny fahasambarany tonga any an-danitra ka afaka tamin'ny fahoriana lehibe zany hoe mba tsy hosomban'ny loza ho avy zany a isika zay mivavaka am' Jesosy de mila afaka am'le fahoriana lehibe le loza zany a izany maniraka n'le loza Andriamanitra efa vita tombo-kase le izy mety ho devoly mitondra loza eo amin'ny fiainanao na mitondra aretina na mitondra nofo ratsy na mitondra lokazy na mitondra zavatra maro samihafa tsy fitovi-kevitra fa mba tonga devoly manam-pahefana mamely olona de efa nahazo alalana tamin'Andriamanitra izy zay nahazo alalana izy zay de zay tsisy ny fiarovan'Andriamanitra zany a tsisy an'ilay tombo-kase de asiny daholy zany hoe zay miala zany ny fiarovana am'le olona na hoe bokin'ny Joba de miresaka n'io fiarovana io ny olona karaha zany mahatonga ny Satana tsy afaka manam-pahefana amin'ny olona ray a na ny fananana na ny tokantranony na ny miarabolany na ny biby fiopiny na ny fambolenany de Andriamanitra mametraka fiarovana de tamin'ny fotoan'andro ny Satana ny ampangany Joba hoe esoro ny fiarovana amin'ny Joba nge tam'le fitsapana zany zay nahazo amin'ny Joba fitsapana na hoe fizahan-toetra de hoe Andriamanitra hoe nasoron'Andriamanitra zany ny fiarovana de avy am'izay Satana namely an'i Joba fa ny ainy tokana ny azo asiana aza sorona zany hoe matoa zany tonga lay problème eo amin'ny fiainatsika na devoly mitondra le izy a na fizahan-toetra na fitsapana na ataoko hoe asana devoly de efa nisy fakatoavana zany azo mba tonga ny devoly mamely eto ozy zany hoe de maninona ary Andriamanitra zany mame alalana ny devoly amely ny olony raha miresaky tsika de Joba olona marina tena masina sady marina na prearehan'Andriamanitra fa tsy misy mitovy azy ety ambonin'ny tany fa naninona nomena lalana Satana amely azy satria ninninona mety ho banga eo amin'ny fiainanao ninninona mety ho very eo amin'ny fiainanao ninninona mety ho potika eo amin'ny fiainanao ain'Andriamanitra ny manonitra voady eo any zay anananao a rehefa tapitra ny fizahan-toetra ny an'i Joba fizahan-toetra fa ny anao kosa tsy fantako na asana devoly inona ny tokony atao mila vavaka ianao mila délivrance rapitso zay a hivavaka ho anareo anoro ny lalam-pamonjena ary angataka tombo-kase anamafy zay tombo-kase zay tsika mba hiarovanaN'Andriamanitra atsika ny rapitso eto ny baiboly de miresaka hoe rehefa afaka izany de ahitako izy fa indreo nisy anjely efatra nitsangana tamin'ny vazatany efatra niazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory azy zany ohatra ny karazana aretina zany na fafiny reto anjely reto mba tsy hisy rivotra ho ny tsoka zany hoe amin'ny zoro-tany efatra misy anjely efatra ho ny mitazona ny rivotra de zao ny voasoratra hoe aritako fa indreo izy nisy anjely
afa koa niakatra avy amin'ny fiposahan'ny masoandro nanana ny fanombokasehan'Andriamanitra velona nanana ny fanomboakasehan'Andriamanitra velona zany hoe manana ny tombokase le niakatra avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro io zany ny ametaka n'le tombokase amin'ny andron'ny olona tsiraray avy sy amin'ny tanany akavanana ny asa tanana koa moa manana an'izay tombokase zay zay fantatsika tsara le bokin'ny Apocalypse 13 aiza ny tombokase koa napetaka Satana eo amin'ny andron'ny mpanompo amin'ny andron'ny olona dia eo amin'ny tanany tsika malala tsara mihitsy fa ny tombokase an'ny Satana dia lazain'ny soratra masina fa 666 zay ny fanisan'ny olona azy izy amin'ny fahendrena nefa tsy tara-baky teny eny amin'ny vatan'ny olona le izy fa ao amin'ny toetra ny alalana hoe efa misy tombokase an'ny Satana io satria toetra zany no mamaritra ny manaritra ny fanahy anatin'ny olona na manana fanahy tsara izy dia tsara toetra na manana fanahy ratsy izy dia ratsy toetra satria ny toetra égale fanahy ny toetra égale fanahy dia ny alalana hoe mbola ao le tombokase an'Andriamanitra dia eo amin'ny toetrany indrindra isika mpivavaka mila tena manana an'izay tombokase zay mila tena ampy vavaka tsika mila tena miondrika eo anatrehan'Andriamanitra mila miezaka manao ny sitrapon'Andriamanitra mba azahoana ny tombokase io satria ny ahafahan'Andriamanitra ihany mametaka ny tombokase io dia zao olona manao ny sitrapony ny asiany tombokase dia ny olona tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra zany dia ho asiany Satana tombokase dia tratran'ity loza ho avy ity dia eto zany efa saika andeha ho aringana ny olona araka le baiko moa azo avy any amin'ny pahary fa nisy anjely avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro miteny hoe nanana ny fanomboakasehan'Andriamanitra velona hono izy dia niteny hoe sady niantso mafy nanao hoe aza manimba ny tanina ny ranomasina na ny azo maitso akory loha mandra-panisy tombokase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika zany hoe mandra-pe anisy tombokase eo aminao ahoana ny mahatonga anao isy tombokase ataovy resy lahatra ny amin'ny fahamarinanao Andriamanitra ataovy resy lahatra ny amin'ny fitiavanao azy Andriamanitra resy eo lahatra Andriamanitra amonjy anao amin'ny fihetsika amin'ny fahamarinana amin'ny famasinana amin'ny toetra amin'ny fitiavanao ny rahalahinao ny anabavinao ny ravavinao mpiaramonina aminao ny ray aman-dreninao ny toetra seho anao ny mpiarabelona resy eo lahatra Andriamanitra hiaro anao mba ho mpanompony ianao riavana misy isa ny olona asiana tombokase misy isa ny olona asiana tombokase eto ny baiboly dia miresaka tsara mihitsy fa nareny isan'ny olona vo isy tombokase olona fahitananam-pahitanany jaune ity zany dia ozy izy hoe ary nareny isany zay vo isy tombokase ao 4,000 amby 4,000 amby rahetsy vo isy tombokase tamin'ny fireneny zanak'Israely 144,000 no vo isy tombokase tamin'ny fireneny zanak'Israely afaka ho zanak'Israely ara-panahy ianao avy amin'ny finoanan'i Jesosy Tompo tsika zany zao zay teny efa nandray an'i Jesosy Tompo tsy mamonjy ny fiainany ka miverina tao amin'ny didin'Andriamanitra zany hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia miverinao amin'ny didin'Andriamanitra dia Israely vaovao ianao amin'ny finoanan'i Jesosy taranaky i Abraham tsika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy Tompo zany hoe le bokin'ny Romanina 11 manambara n'iny le resaka hoe oliva maniro azy ny oliva tena izy dia tsika jaintilisa zany le oliva maniro azy dia ny jiosy le oliva tena izy dia ozy izy hoe osy Paoly apôstôly manao hoe ary kapaina ozy izy ny sampany sasany zany hoe ny Israely iny zany no le tsy finoany an'i Jesosy io ny Israely arabaky teny no ny tsy finoany an'i Jesosy dia kapaina izy ozy izy dia nalaina indray isika zay oliva maniro azy dia napetaka teo amin'ilay ny kapanany jiosy zany hoe tsy mbola mitondra ny fototry ny fahamarinany tsika zany tsika jaitilisa fa mbola ny jiosy mitondra n'le fototra satria i Abrahama ilay rainy mino
Abrahama lay fototra aveo le nivoan'ny teny fikasana de nokapaina fotsiny ny Israely noho ny tsy finoany an Jesosy zay fantatsika tsara amin'ny filazany tsara hoe be de be ny Israely ny teny rehefa nyteny tsy haiko Pilato Herode omboana amin'ny hazo fijaliana ve ny mpanjaka ny Jiosy de ozy zareo hoe zay tsy manana mpanjaka afa-tsy kaisara ihany de ozy izy reto olona marobe hoe omboy e de Herode niala tamin'ny rany manasa tanana ozy izy fa ianareo ambony lohanareo ny rano io de ny Jiosy ny teny tamin'izany fotoana zany hoe alao ambony lohanay ny rany e hatramin'ny taranakay tsy nino izy zany le Jesosy tondra famonjena ho atsika de nikapahana am'izay zozy izy Paoly apôstôly na hoe masinda Paoly ny fahalalantsika azy nikapaina ny sapany sasany de ianao izay tahaka ny oliva maniry ho azy no napetaka natao grefy zany ianao no ninary no lay finoana ny Jesosy tompo no lay olombo vidy zany tsika fa ny Israely ny atao hoe olombo fidy firenena masina fanjakampisorona le nalaina avy any amin'ny tany Egypta ka noentina teo amin'ny tany Kanana reo ny olombo fidy fa isika jentilisa ny olombo vidy de any hoe napetaka eo amin'ilay fototry lay Jiosy arabaky teny de mitroka lay fahamarinana avy eo amin'ilay Jiosy itsika jentilisa de mandrobona lay fiangonana eran'izao tontolo zao fiangonana isaky ny tanàna ny jentilisa feny fiangonana kristianisme na hoe mpanaradian'ny Kristy Jesosy de kristianisme de tsy maintsy nefitsika rehefa tonga ao am Jesosy de miverina amin'ilay lalàna ny Andriamanitry ny Jiosy na ny Andriamanitry Israely mba azahoana lay tombo-kase atateraka le hoe niarovana ny Israely marina ozy ty boky Apokalipsy 7 ty mba tsy sombainy ny loza ho avy ary ny fahasambarany tonga ny an-danitra afaka amin'ny fahoriana lehibe zany hoe raha somary ho fitipitiniko ny fampianarana eto satria ny lera moa miazakazaka be ato be de be ny famarinana tiako avoaka mijenna ny fanahintsika satria zao andro zao nery ava malala efa andro farany efa feno 100% famantarana fa tena efa ho avy Jesosy ary efa ho ravy zao tontolo zao ty andala-paravana jerefa nikotrika ady ny firenendrehetra jerefa na ny fiainana nge am'izao nikorotana daholy tsy mandeha zelona ny fiainan'ny olona miasa mafy satana kororoky satana io satana io nefa mila resena mba andraisana tombo-kase an'Andriamanitra idirana n'ilay fiainana vaovao fa raha ny am'izao fiainana zao ihany nefa ny atena itsika an'Andriamanitra ho Baiboly de manitra indrindra tsika ny manatena an'Andriamanitra tsika nafaka atsika eo anatin'ny fahoriana lehibe manatena an'Andriamanitra tsika nafaka atsika amin'ny problème io manatena an'Andriamanitra tsika nasirana atsika eo anatin'io aretiny io fa zay koa manatena an'Andriamanitra tsika amonjy atsika ho afaka amin'ny fahoriana lehibe andovan'ilay paradisa na le hoe fiainana mandrakizay mitodia amin'Andriamanitra ry havana tena fotoana zao mino afa tsy mbola tara ianao na mbola ao anatin'ny tena godra ny fahotana ianao zao hoia tsy mbola tara ianao raha mbola mahita an'izao fandaharana zao tsy mbola tara mitodia amin'Andriamanitra de zao fotsiny ho atsika efa tena kristianina tena mivavaka ampitomboy le fahamarinana raha tsy ampy lay fahamarinana de mikatsa fahamarinana tsy manolo tena ny kristianina tsy manolo tena ho amin'ny anarana fiangonana ohatranay zao hoe kristianina mandova lanitra tsy lay anara-piangonana kristianina mandova lanitra ny anolora tena fa lay fahamarinana lay Kristy Jesosy tompony fahamarinana ny anolora tena de mikatsaka lay fahamarinana raha ny anara-piangonana manko no anolora tena de fiangonana io ange amin'ny andro farany mbola ho ravy de mavontsy ve fitezaina fanahy ho ampiangonana tsy fikatsahana fahamarinana fa raha tsy ampy lay fahamarinana de afaka mikatsaka fahamarinana manasanao zay fa tena vonina anolo lalam-pamonjena ary ame fahamarinana avoavonjy ny fanahinao afaka tena hoe contrôlenao le izy hoe tena fahamarinana marina ve lay ampianarinay sy lay baiboly hoentinay ary lay voizinay ary ampianarina baiboly ianao ny fiangonana kristiana mandova lanitra ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe eto Tamatavy de misy sekoly baiboly fianarana manao délivrance teboka voaloha satria ny tena miaramila ny Kristy de vonina miady foana
fianarana manao délivrance anasana ny olona rehetra tsy akanavaka tsy manavaka lokombolokoditra hoe maintimainty fotsifotsy na iny fa rehefa olona rehetra te andresy ny satana de tongava isaky ny alahady amin'ny telo na mbola fiangonakafy ianao de manasanao tsy maninona tsy mandovola maimaipoana le fampianarana ho faniny ianao mba ho mpiady mahery andresiny devoly satria aza vela-potehany devoly ny fiainanao alao ianao zay fanandray an' Jesosy tena marina andresany devoly miomana ao anatin'io de miofana manao délivrance mitondra cahier stylo ianao alahady isaky ny alahady amin'ny 3 ora tsy diso mirava amin'ny 4 sasany de cahier stylo no entinao teboka 3 ny anarantsika ao fianarana manao délivrance ary mianatra amin'ny famarinan'Andriamanitra manaraka an'izay mianatra mitory teny mampianatra mamonjy olona de mino angamba fa tena mety aminao zay satria tsy misy vididirana io anasana ny olona rehetra de ny fitombavaka ihany koa anamafisana ny tomboka-tse zany zay le tariketra am'izao aloha satria manambana ny loza rehetrarehetra izay avy amin'Andriamanitra ilatsaka amin'ity tany ity ary manambana ihany koa ny loza zay vokatry ny akasipara ny firenendehibe zany hoe samy le tenen'ny tompo amin'ny Matthieu 24 raha naliko avainty hoe firenena iady firenena fanjakana mely fanjakana isy orohoro-tany hitatsika reny orohoro-tany mitranga tany avelany reny ifampiapanka ny olona reraka mifon'ny olona any hoe fahoriana verevitra amin'ny firenena ny amin'ny fahoriana tsy mavaolana de lasa mifampimenasy am'izay iady nefa ny ady am'izao tsy mitovy ny ady taloha hoe basikely ny ady taloha de famaky de lefina fa am'izao fatenina fitaovam-piadina nucléaire lehibe missile drone mamoaka afo de missile moa lazainy ny bokin'ny apocalypse toko fahasivy ny makasika an'io hoe sovaly mamoaka afo izy mivavany sady mamoaka setroka izy sovaly zany nanambarany nanehoany jaune anazy am'le bokin'ny apocalypse toko fahasivy le hoe missile ampanaitaina ny olona mandritry ny 5 volana zany hoe ty tany ty zany zao efa hitatsika tsara reo firenendehibe reo fefa mifampimenasy am'izay fampimenasy izany miaraka ny amerikanina sy Israely izany miaraka ny Rosia sy ny Sinoa de lasa mifampimenasy ka raha samy anapoaka amin'ny fitaovam-piadiny reo de lazain'ny baiboly eto hoe tena loza ary amin'ny fotoana mipoaka io ady io zay lazaintsika hoe ady lehibe fatelo Armageddon na hoe idiran'le fahoriana lehibe lazainy ty bokin'ny apocalypse toko fafito ty de tataraiko ianareo tsara fa tsisy azo iainana eto ambonin'ny tany tsisy azo iainana eto zao zany tsika ny malalaka mivavaka mibebaka ny amin'ny fahotatsika iza mony tsy nanao te iza milaza fa tena lafatra be eto ambonin'ty tany ty tsy nisy angamba Solomona lehilahy manam-pahendrena tao amin'ny Israely namoaka teny hoe tao amin'ny lehilahy rivo ozy izy ray aminy marina Jesosy tompo zany tao amin'ny vehivavy arivo tsy nahitana na de ndray azy zany eto amin'ty zao tontolo zao ty misy mpaminany maro teto mpaminany masiny marina teo iry Enoka teo iry Eli teo iry Jeremia teo iry Ezekia teo daholo reo mpaminany fandimy teo fa zao nefa tsy nahitana na de ray aza ozy Solomona tapitrohatra amina fahendrena zany lehilahy zany ary ny firenena rehetra manantona n'zany fa aheniny fahendrena fotsiny na teny aloka amin'ny vavany ray any marina de io lehilahy marina ray io no nanao sorona ny ainy amonjy atsika tsy hoe resony fahavalony izy de maty amonjy anao na hoe mivonona hoe ny fahavalony na resy azy namonjenanao non baiboly miteny tsy misy mahay manala ny aiko ozy izy raha tsy zay ihany no manolotra azy zany hoe nameny amin'Andriamanitra ny ainy mba hanavotana atsika analana atsika eo anaty aizina ka meteza ho vonjeny Jesosy lehilahy tokana marina mino azy atoke azy amafiso ny tombo-kase verina kely am'izay ao amin'le bokin'ny
Romanina 11 le nyresahako teo sy ty boky ny apokalipsy toko fafity rehefa tonga jiosy am'izay tsika le ara-panahy no resahana amin'ny finoanan' Jesosy de hiditra ao anatin'ny isa izay hovonjena na akarina amin'ny fampakaram-badany zanak'ondry filazany eto aloha de 144 000 le izy tsy haiko indray zay fanampiny a zay ho ataon'Andriamanitra ato ihany koa nefa misy fizarana roa manko le resaka hoe famonjena de i Paoly nefa miresaka tsara i Paoly apôstôly na le masinda Paoly fa nisy amafisapolo mahazo an'ireo Israely sasany mandrapiditra nisany fafenony jaintilisy mandrapiditra ny isan'ny fafenony jaintilisy Romanina 11 zany hoe namafisina mihitsy ny fony iny le hoe nikapaina mihitsy izy aloha de tovanany eo am'izay tsika tsy mitondra ny faky tsika tsy mitondra ny fakany sy ny fototra fa natao grefy de mba mamoa de miely de inoko angamba fa afaka mamokatra andray tombo-kase fa aza miavonavokevitra ozy izy fa raha ny tena oliva aza ny esoriny de maika aveva isika ndray a izay taka ny oliva maniry azy ty resaky Paoly hoe esory ny avonavina raha hitady famonjena ny fanavaka vahana tena mifitera ny fivavahana tena manolora tena n'Andriamanitra na inona saranga misy ianao na le olona manan-karena be reny ianao manana ny ampy na le olona tsy manana ny ampy manitra kely mitovy ny olona rehetra ao amin'Andriamanitra manetre tena mandava tena aza miavonavokevitra fa raha ny tena oliva aza mitapahana noho ny tsy finoany an'i Jesosy zanak'Andriamanitra de tsika indray ve zao nefa Andriamanitra ray sy Jesosy tompo zavatra mifameno zay mahatonga amin'ny bokin'ny Jaona miresaka hoe izaho sy ny ray ho Jesosy de mitovy ihany ny ray ato amiko ary zaho ao amin'ny ray marina be zany isika dia ao amin'ny ray ary ny ray dia ao amintsika zany hoe tokony higioka n'ilay famarinana zany isika zay efa nandray an'i Jesosy a miverina amin'ilay fototra am'izay mamatatra am'izay rehefa nandray an'i Jesosy amin'ny finoana hoe inona ny azo atao inona ny tsy azo atao inona ny azo hoanina inona ny tsy azo hoanina inona ny azo tanterahana inona ny tsy azo tanterahana verina amin'ny famasinana sy ny famarinana de tonga Israely am'izay isika avy amin'ny famonjena nataon'i Jesosy zany hoe no le rahan'i Jesosy nanadio atsika resahan'ny baiboly moa eto apokalipsa toko fafito a somary vakiko kely a mba hahatonga atsika hoe Israely vaovao vakiko ry am'ilay andininy 17 manao hoe ary ny anankiray tamin'ny loha olona namalaka nanao tamiko hoe iza moa iroa miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao no malala de hoy izy taminy ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo ny nosasana sy nofisiana tamin'ny rahany zanak'ondry ireo ny avy tamin'ny fahoriana lehibe zany hoe ino ndray zany ao anatin'le resaka hoe le olona mbola tratran'ilay Armagedona de ny akanjo ny nosasana sy nofisiana tamin'inona rano zanak'ondry io rano zanak'ondry ino nanadiovana atsika de natonga atsika Israely marina Israely vaovao no finoanan'i Jesosy ny finoanany rahan'i Jesosy fa mahatonga ny Israely sasany ray tsy mino an'i Jesosy am'izao de mazava ho azy fa Andriamanitra mihitsy ny nandratsana anazy aloha mba ampidirana atsika sy ianao sambatra be ianao raha lasana bavy sambatra tsika jaintilisy fa novangin'Andriamanitra namindrany fo de nasorony ny zanany loha mba handraisany atsika ho zanaka mpandova ihany koa amin'ny alalan'i Jesosy to tsy afoin'Andriamanitra nefa reo fa ho avy ny fotoana ho ny baiboly a iverina amin'ny tany ny jiosy na hoe iverina amin'ny Andriamanitra ny jiosy ary Andriamanitra iverina amin'ny jiosy iverina amin'ny fanatitra latra-dra reo katona ny andro-pasoavana ny atao hoe ny andro ny famondrapo am'izany a
mety ivoaka miaraka mitandrony am'izay satana tsy azo ataonin'inona fa tena motika fiainan'olona maro ary tsy mety tsy ho vitany délivrance atsony hoe satana miala ianao fa zao tsika mbola afaka manao délivrance raha marary ianao afaka atao délivrance hositraniny tompo raha manana problème ianao afaka atao délivrance raha somary tratrana famisaviana ianao noho ny famisaviana ataon'ny hafa olona nampiasainy devoly na misavy anao na nanao rodina nanaonao vola mafana vitana délivrance zany mitongava rapitso amin'ny siviny fotoanatsika miditra eo amin'ny telema mangarivotra ianao nitsofoka amin'iny route beto zany hoe route beto vaovao namboarina iny lalam-baovao mahintsy foana ianao de misy plaque hoe KML Kristiana Madovalanitra de miroso ohatran'ny lalatany kely de nitsofoka ao am-piangonana misy lakory malalaka be zay de miditra rehefa miditra tonga de mivavaka ny ataontsika ao na inona zany asana devoly am'izao noho ny finoantsika an Jesosy sy ny azahoantsika hitombo-kase io de mbola afaka vahany zany afaka atao délivrance zany afaka tapahany zany na misy ozony ianao afaka tapahany ahoana manapaka azy délivrance manaraka an'izay fampianarana famarinana zay ho fantatra hoe ity zavatra ity na tonga n'lay ozony tsy atao tsony zany ty sady atao le vavaka de jerevo tsara fa miamamiratra ny fiainanao be de be ny olona afaka mijoro vavolombelona amin'ny fiangonana Kristiana Madovalanitra ao fa afaka amin'ny ozony afaka amina fanompo-tsampy sitrana nefa rôdy mivonto be ny tongotra mangitsingitsina daholo any amin'ny lohandro vao mipaika any amin'ny 5 tolakandro amin'ny 5 sasany aloha amin'ny mody masoandro ity etsehan'ny olona le hery ratsy avana tena mijaly fa natao délivrance tamin'ny anaran'i Jesosy sy lay rahan'i Jesosy tena izy de sitrana tsy rahan'i Jesosy amboamboarina hoe rano andeha avadika rahan'i Jesosy fa tena zava-panahy tononona amin'ny finoana sy ny fahefana de afaka be de be ny olona trano misy lolo misy matoto misy ankatra to délivrance amin'ny rahan'i Jesosy miala le ankatra satria ny devoly ozy ny baiboly eo amin'ny bokin'ny Jaona toko 7 tsy ho avy raha tsy andringana sy hamono fa za ho avy Jesosy hananan'ny olona fiainana be de be zany hoe tonga Jesosy hananantsika fiainana afaka mandrava ny asan'ny devoly riava malala amin'ny tompo ny mahatonga ny devoly miditra zany eo amin'ny fiainan'ny olona mamotika na satana na famisaviana na karazana ohatrany hoe ody fity tafiditra de mazava ny resaka fa tsisy lay tombo-kase zao mbola manana ataoko hoe tombonytsika mbola tsy tonga ny tena loza voajanahary le tena ampy tena kahoanty zao tontolo zao ty zay tena lazain'ny baiboly hoe isy antsy fahafatesana fa tsy ho avy ny fahafatesana am'zany ary tsakitsakony lelan'ny olona zao tsika zany afaka manararaotra manovy ery ara-panahy mivavaka miazakazaka ny asan'Andriamanitra atao daholo zay azo atao amin'ny fampona mba ahitana fitio anatrehan'Andriamanitra mandraisana le tombo-kase atao zay ahitana fity amin'Andriamanitra inavy moa ny tombo-kase jery andalatsoratra masina vetivety isika amaranana anazy bokin'ny Ezekiel 20 de vakitsika 9:20 Ezekiel 20 azavaiko izy avy eo azavaiko foy 9:20 fa hoy izao taminy ny zanany tany amin'ny efitra aza mandeha araky ny fanaony razanareo ianareo na mitandrina ny fitsipiny na mandoto ny tena amin'ny sampiny fa izao Jehovah Andriamanitra ao koa mandehana araky ny didiko ary mitandrema ny fitsipiko ka arao izany ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amboko sy aminareo ka de ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo kanjo niodina tamiko koa ny zanany tsy nandeha araky ny didiko izy na nitandrina anaraka ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany fa nandoto ny sabatako izy ka dia hoy izao ahidiko amin'ny mifatezerako avelako zany hoe ry havana azavaiko faraparany
alohan'ny anaovako veloma vetivety mandra-piona rapitso aminao de zao betsaka ny olona miteny hoe ravany sabata de natao an'ny jiosy fa tsy amin'ny jaintilisy ndao ary olazaiko avaizany fototry ny famarinana tsika jaintilisy ave efa nanononana ny anaran'Andriamanitra tsia iza ny Andriamanitsika mazava ny resaka izy samy manana ny sampony ny jaintilisy fa ny Israely ihany no manana nylay anarana hoe Andriamanitry Abrahama na Andriamanitry Isaka na Andriamanitry Jakoba tsy nisy taona hoe Andriamanitry iza na Andriamanitry izy fa reo ary reo Andriamanitry izy telo mianaka reo no mamonjy amin'ny andro sarotra didin'io Andriamanitry Abrahama Isaka sy Jakoba io le mavonjy ndao io resahantsika tokoa hoe tsika jaintilisy Jesosy zao miresaka ao amin'ny boky Marko manao hoe ny amin'ny nanasitranany nany hoe nioto saloim-bary tamin'ny andro sabata ny mpianany andeha amonjy fivavahana any amin'ny sinagoga de nitenenany fariseo hoe maninona ny mpianatra ao no manoto saloim-bary amin'ny andro sabata manota zany araky ny fahalalan'ny fariseo sy ny didy sy ny fitsipika zay napetraka aminy zay tsy hainy zareo no tena miaina aminy tam'izany fotoana de hoy Jesosy hoe sabata natao an'ny olona ary tompony sabata ny zanak'olona Jesosy tompony sabata tandrina sabata de itsika mpanaradian'i Jesosy ny atao hoe kristianina mpanaradian'ny Kristy ny atao hoe kristianina de maneno tompony sabata any koa ny kristianina tsy nisy mihitsy azo vaina ny andro ivavahana tsy nanome alalan'Andriamanitra na Jesosy namoaka teny hoe ovay n'Andriamanitra namoaka teny hoe ovay na mifanahy masina namoaka teny hoe ovay ane raha tsy avy amin'ny alalan'Andriamanitra ray sy Jesosy ary mifanahy masina de tsisy afaka manova ny olombelona satana zany ny manova fa tsy Andriamanitra nga ary ny Baiboly nefa milaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa na iza manalana de litera kely na tendrin-tsoratra ray amin'ny soratra masina azy de Andriamanitra nampiloza ao aminy tsy azo anapina tsy azo anasorana ny Baiboly eto isika de mijoro amin'ny famarinana zay iloko fa andraisanao tombo-kase amonjena ny fanahinao atongavanao any an-danitra andresenao ny devoly ka na izany izy amsavy anao ambadiky ny fahalalanao ny famarinana dia tsy mandaitra zany ka ho fantatrareo ny marina ao ny Baiboly ary marina no manafaka anareo tsy ho andevo tanareo na te hanandevo anao Satana na te hanandevo anao Lucifer na te hanandevo anao ny fahavalonao rehefa fantatrao ny marina tsy ho andevo anao afaka ao amin'ny fanandevozana ianao ka ny Baiboly de efa miresaka amaranako azy hoe ary manamasina ny sabata koa Jehovah mba ho famantarana amiko so aminareo ka de ho fantatrareo fa izao Jehovah no Andriamanitrareo amasinina hono ny sabatany ho famantarana aminao sy amiko io le lesahan'ny Apokalipsa hoe aza manimba ny tany ozy izy lay anjely avao amin'ny fiposahan'ny masoandro na ny ranomasina na ny azo maitso akory mandra-panisy tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika famantarana sabata le famantarana amin'Andriamanitra sy tsika sy anao de hoe verina amin'ny sabata de hoe verina amin'ny sabata fa fotoana zao dao tsika ivavaka rapitso anavao fanolora-tena ary anao délivrance anao zay andray tombo-kase anamafy ny tombo-kase tsika anamafy ny tombo-kase tena angataka amin'Andriamanitra mihitsy ezaka anao zay azo tsika atao melohan'ny farany mba ho resy lahatra Andriamanitra hoe na de tsy lafatra be azy isika de hoe Andriamanitra hoe vonjeko reto fa fanesaka hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra ny avany hitanao io olana anao io hain'Andriamanitra ny mamahany io manatona azy ka raha raviko ny fampianarana de zao rehefa ao amin'i Jesosy sika de miverina amin'ny didy azo atao misy didy rava efatra ihany zay nisoron'ny tompo moa reo amin'ny manaraka azavaiko fa ny ankoatran'izay tsy rava mididy folo tsy rava lalàna efatra ihany zay mifamatotra amin'ny aina na ny ra no ny esoron'ny tompo satria tsy fanatitra latra-drano sitrakany fa famindrapo mbola mahazo famindrapo tsika sy anao afaka mampiasa ny rano Jesosy
aza vela mpotehany devoly ny fiainanao ndo ezaka namafy ny tombo-kase ho atsika ty aparany mangatsitsika am'izao amin'ny fivavahana satria betsaka ne miemotra amin'ny finoana am'izao noho le adi-piainany noho le olany noho le tsy fahitanany rariny ozy amy verena amin'Andriamanitra tsy mahasoanao zany any am'izao tontolo zao mamotitra zao tontolo zao mamiratra jerena fa zay lasoapotika Andriamanitra ihany ny vahaolana ndo tsika hitodika aminy manasa tsika rehetra zay raha pitso na inoninona olanao ninonina adinao ninonina aretinao ivavaka ho anareo zahay ivavaka ho anareo zay mpanompon'Andriamanitra efa vonony zay ivavaka ho anareo rapitso miditra amy 6 vora maraina ny fotoana etsya amangarivitra eo amy telomay anao mitsofoka amy route beton veriko any zay fampitoroana lalana zay na miantso io larana tarby io anao de ho raisiko ary anoro lalana anao zay ary maro ny mpanompon'Andriamanitra afaka nyray anao rapitso amy 7 ny fotoana tsika tsy diso fotoana io ivavaka ho anareo izahay tapitra ny fotoana teto zany androany raha ohatra anao moa te anaraka fandaharana na famarinana mafimafy te ampitombo famarinana sy famasinana de misy fandaharana ataonay mpanompon'Andriamanitra maro mifandimby avy amin'ny fiangonana kristiana Madovanlanitra arahanao isakariva ihany koa ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fandaharana radio Sisel 88.0 isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora arivo ary raha oge fa maro ny zavatra tsy mbola reniny sofinao ho renao ao maro ny famarinana tsy renao ho renao ao tapitra ny fotoanantsika teto de ivavaka ao sotra betsaka raha eo makasitraka anao fa napitako tamin'ny olonao ny resaka tombo-kase izay fiverenana aminao baiboly miresaka fa lavokeloko ianao ry Israely ka miverena amin'ny Jehovandriamanitra ao tompo nampafantariko ny olonao rehetra ny didinao sy ny fitsipika mbola mitoetra fa ngio ny olona rehetra mba hitodika aminao hitodika amin'ny sabata ndray mifanafahana ndray ny tombo-kase ary tsy hanapahefahana eo amin'ny satana tompo Andriamanitra mahery ianao lay nahary zao tontolo zao mila anao ty firenena malagasy ty mila anao ny mpitondra mila anao ny vahoaka eo aminy mila tolo-tsaina sy taridalana avy aminao irao ny fanahinao masina fanahinao mahery le fanahy mpanolo-tsaina fanahy ny famarinana hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara misaotra tompo amen tapitra ny fotoana tsika teto androany amin'ny herin'ny anio toy izao ndray veloma tompoko